Noho ny fahatongavan'ny taom-baovao 2024 dia nanatanteraka lanonana fiarahana nahatratra ny taona teny amin'ny espace Andakana teny ireo mivondrona ao anatin'ny Cours Aceem Amit izay ahitana ny Cours Aceem Ambohibao, Ivato ary Andoranofotsy. Ny fiarahana miala voly ary koa ampisy firaisankina eo amin'ireo toeram-pampianarana ireo ny tena tanjona ontalean'ny Amit. Satria moa samy manana ny toerany ireo anankitelo ireo fa nalavitra raha toerana Ambohibao na Andoranofotsy Ivato dia amin'ity toerana ty androany ty zany mba miaraka amin'ny toerana anankiray izay maneho fankatiavana maneho fiombonana davanandro efa sepitry ny azakazaka amin'ny fitadiavana ny amin'ny asa dia mba androany miara-mifaly miara-miala voly aty amin'ny toerana lavidavitra Natanariva tsara rivotra zay zany ny antony mionana amin'ity andro anioty. Amin'izao taona toy izao tokoa Andriamantotalea dia reto izay mpiara-miasa izay soloko tena eto izay miray feo miray vava miara-miteny amiko eto dia faly izahay miara-banao sy ny ankohonanao nahatratra ny taona vaovao. Atolotry reto mpiara-miasa reto hoanao firaisankina ketikety tompoko raha mihoatra ny voninahitra fa dia ny fonay mianakavy reto mpiara-miasa mpiray-donakafa dia manatitra ny fiarahabanantsika rehetra mahatratra ny taona 2024 dia mirary soantsika rehetrarehetra tamin'ny firarehetra io izay manentin'ny mpitondra teny teo dia ho tanteraka amintsika tsirairay avy isaky ny ankonana dia omen'Andriamanitra hery tanjaka ary fahasalamana amakivaky ty taona 2024 ty. Mba ampivoarana sy ivelaran'ny fampianarana izay atao dia manam-pikasana sy anitatra sy anokatra sekoly ava vaovao ireo tompony andraikitra ao amin'ny Cours Aceem Amit. Mila jerena nefa aloha ny lafin'ny fotodrafitrasa mialohan'ny anokafana izany toerana vaovao izany. Efa misy vina ohatranay zao efa nijery toerana tery Ambomanga kely fony ny antony arala fotodrafitrasa fotsiny no mbola tsy nisokafana fa tena misy fiheverina zay ivelarany kokoa ny Cours Aceem Amit amin'ny toerana samihafa fa jerena moa ny hoe aiza ny toerana afana manatanteraka lisy fa tsy maintsy jerena koa le fotodrafitrasa. Mijery ny fomba rehetra hanampiana ireo mpianatra tsy amin'ny lafin'ny fanabeazana irery fotsiny ireo mpanabe ao amin'ny Aceem fa eo koa ny fampivelarana azy ireo amin'ny lafiny mba olombelona amin'ny ankapobeny mihitsy mba ananana olombanina. Ny 20 Martsa sy faraparan'ny volana meo avy izao dia mbola isy ny fionana ara-panatanjahantena sy zavakanto izay atao eny amin'ny sehatra fialamboly sy fanatanjahantena Aceem Anjeva izay iarahana amin'ireo mpianatra sy mpanabe ary tompony andraikitra avy ao amin'ny Cours Aceem Amit hatrany. Misy fionana ara-panatanjahantena sy ara-zavakanto izay tanterahanay any amin'ny foibe ivotoeran'ny fialamboly sy fanatanjahantena ny Aceem eny Anjeva. Dia ankoatr'izay any amin'ny faraparan'ny volana Mai izany hoe aorianan'ny examen blanc ho an'ny Amit manokana indray Cours Aceem Ambohibao, Ivato, Andoranofotsy dia miala voly sy milalao any amin'ny ivotoerana fialamboly sy fanatanjahantena Aceem any Anjeva koa ny mpiara-miasa miaraka amin'ny mpianatra.